Miraba ny fiangonana ny anaran'ny Tompo Riavana. Manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko faharoa, teny malaza be. Vavaka izy io. Lioka toko faharoa. Hosingantsika ny andininy fa 7 riavana. Dia rahantsika mamaky ianareo izay manana baiboly, izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Misaotra ny Tompo isika riavana. Amin'ny fa amin'izao Alahady voalohany andidin'ny Tompo antsika Fjkm zao ny hoe meteza fenon'ny fanamasina. Meteza ho fenon'ny fanamasina. Dia ty tantaran'ny SIMEONA, lehilahy tena fenon'ny fanamasina nomena ohatra ho antsika. Rehefa amin'ny teny andiny fa 5 ary indro nisy lehilahy atao hoe SIMEONA. Tsy tena marina le dika teny protestante, le dika teny le tokony antikaina io hoe nisy olona atao hoe SIMEONA. Tsy hoe lehilahy ny any amin'ny teny grika fa hoe anthropos, le hoe olombelona. Zany hoe SIMEONA eto dia za sy ianao, za lehilahy, ianao vehivavy koa zany. Ho antsika menakavy ty avatra ty fa tsy ho an'ny lehilahy ihany. Ary SIMEONA eto dia fitaratra riavana. Rehefa andre isika ny zavatra rehetra lazaina momba ny SIMEONA ary tsy misy afatsy ohatra tsara dia afaka manontany tenitsika, afaka manontany tenitsika menakavy ary za kosa mba manahoana. Zay le izy riavana. Fanamariana voalohany alohan'ny dirana amin'le tena votoato-kafatra dia Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana. Le mpanompo riavana natahotra ny misionera nandika ny baiboly protestante. Fa raha ny teny grika adika arabaky teny hoe Tompo, ankehitriny ny andevonao dia alefanao amin'ny fiadanana. Ty Lioka 2:7 ty zany riavana dia azo lasaina hoe tenin'ny andevo. Tenin'ny andevo. Le toriteny androany dia hoe tenin'ny andevo. Fiangonanao menary ianao tenin'ny andevo. Menary ianao fitenin'ny andevo. Ny andevon'i Jesosy io. Tahaka ny SIMEONA riavana. Raha te handovan'ny lanitra ianao, zay ny ohatra men'ny SIMEONETA. Menary fitenin'ny andevo. Fa ny andevo no miteny hoe Tompo, ankehitriny aho, za mpanomponao, za andevonao, dia alefanao any fiadananao. Riavanao, tsy rehefa maty le olona, tsy rehefa mitsitreto le olona, vao ivavabavaka ianao hoe mandria-piadanana, zao ianao raha teo any an-danitra ianao, hiditra amin'izany fiadanan'Andriamanitra zany. No mianatra zany fitenin'ny andevo izany. Ary SIMEONA afaka nanao fitenin'ny andevo satria manana toe-panahy ny andevo, manana toe-pon'ny andevo. Ary dia afaka miteny hoe ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao. Ary dia zany no afantarana hoe lehilahy fen'ny fanamasina. Mety ho azonao nge io hoe ay ve zany ny dikan'io hoe resaka andevo io hoe ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana. Fa jamais ianao iainan'izany toe-posy toe-panahy ny andevo andovan'ny lanitra zany raha tsy fenona ny fanamasina riavana. Zay no afatra ho antsika. Meteza ho fenona ny fanamasina ary aseho izany amin'ny fahaizanao miteny fitenin'ny andevo.
voresaka fitenin'andevo. Inona ara no toetra voalohany asongadiny soratra masina amin'ity Simeona ty ry havana? Dia raha antsika mamaky ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy, ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao a Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy zany ka niandry ny fampinoana ny Israely ary ny fanahy masina dia tao aminy. Lehilahy feno fanahy masina Simeona ka lazaina hoe marina mpivavaka tsara ary niandry fampinoana ny Israely, zany hoe niandry an Jesosy Kristy. Lehilahy marina. Le marina ito ry havana moa tsy dia azo voasana satria tsy azo ivalaparana fotoana, fa le hoe marina ry havana dia faran'izay tsotra. Lehilahy hoe tsy mba manao zavatra hafahafa. Lehilahy mahatoky ka tsy mba manao zavatra hafahafa, zany Simeona. Ary asa fanahy masina ao amin'izany. Eo isika mandiny teny, zavy eo amin'ny ankohonako eo fiarahamonina, zavy eo amin'ny fitondrana firenena ry havanao. Ary zany no ilain'ity firenena ity, zany koa no ilain'ny fiangonana. Lehilahy marina, mahatoky, olona marina, olona mahatoky, tsy manao zavatra hafahafa no ny amin'ny tompony ry havanao. Dia toy izany soratra masina le filazana momba ny Simeona hoe mpivavaka tsara, mpivavaka tsara. Le hoe mpivavaka tsara tsy le olona ohatra ny sasany mpanaraka fatra, mpanaraka fomba mpivavahana, no, fa le mpivavaka tsara dia le hoe olona tena hoe fatra mpitandrina tsara, tsy ho diso eo anatrehan'Andriamanitra. Fatra mpitandrina tsara, tsy ho diso eo anatrehan'Andriamanitra. Zany ny olona feno fanahy masina ohatra ny Simeona ry havana. Ary zany ny olona ndovan'ny lanitra. Zay nge ny resaka eto e, olona manana fitenin'andevo feno fanahy masina ka andovan'ny lanitra. Zany ry havana. Ary tena hoe mahimaina amin'izay atao, hatramin'ny zavatra madinika indrindra, hoe mba tsy ho diso eo anatrehan'Andriamanitra. Marina, tsy manao zavatra hafahafa, mpivavaka tsara, kendriny tsy ahadiso eo anatrehan'Andriamanitra. Ary farany hoe miandry ny fampiononana ny Israely. Miandry ny fampiononana. Fampiononana dia araka izany teny zany hoe olona mila ampaherezina, mila ampiononana fa anaty fahoriana. Fiainantsika ety ambonin'ny tany dia fiainana tsy loza-pahoriana ry havana. Ary adalan'izay olona hoe te handerery, tsy mila ny mpampionona dia Jesosy Kristy zany. Fa maninona no tsindrin'ny soratra masina ry havana? Ty toetra ny Simeona hoe niandry, naharitra niandry, navatra niandry ny fampiononan'ny Israely. Raha eto amin'ny tantara ny Simeona eto dia fa hoe nambara mpaminany ombeny fa ho avy Messia, ho avy Kristy, ho avy le fampiononana ny Israely. Eo Simeona mandinika ny tantaran'ny Israely, efa 100 taona'Andriamanitra no nangina. Makivy raha olombelona, makivy efa 100 taonako. Aiza ty Andriamanitra ty? Aiza zay fanatanterahana ny teny fikasana ny meny? Fa Simeona ry havanao naharitra niandry. Mahafinaritra le fanamarena nataon'ny mpandinika hoe Jesosy io tsy mipoipoitra fotsiny tamin'izao io, fa fanatanterahana faminaniana momba azy io Jesosy, ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ry havana. Dia ozy izy le mpandinika zany Bouddha zany teraka ny poitra zany 500 taona à peu près talohan'i Jesosy Kristy, poitra teny izy raha zay ny fitenenana. Zany Mahomé zany raha hoy ny fitenenana 500 taona taorian'i Kristy, poitra teny zany. Fa Jesosy Kristy naloavina faminaniana tsy latsaky ny 300 isitra, fa tsy hoe mipopoitra teny ohatra ry Bouddha na ry Mahomé ry havana. Ary dia hoe Simeona navatra niandry. Ary rehefa hitany Jesosy tao amin'ny tempoly dia niraisiny. Zay ry havana ny fahamarinana voalohany.
ho an'ny olona hoe feno fanamasina tarian'ny fanamasina izy ho amin'ny toepo toepanahy maro vavaka tsara ary hoe miandrandra ny Jesosy amin'ny lafy ny mpiainany rehetra miandrandra famonjena miandrandra fampiononana misy olona ato mila n'izany fampionona zany ny ala tany hitrany problema ferina ny hitrany rehefa problema ho anao no itenenan'ny tompo hoe za eto hoe ampiona za eto hoe ampahery. Famarinana faharoa momba ny Simeona ry havana dia zao dia raha antsika mamaky ny 9:9 ny anaran'i Jesosy ary rehefa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitany Kristy ny tompo. Tao amin'ny Simeona toetra tao aminy fanahy masina ry havana adiniko fa araka le perikiopa tao io fanahy masina tao amin'ny Simeona io nge ry havana lazainy Paul mazava tsara any amin'ny Korintianina 1:9-7 hoe ahoana ary tsy fantatra arova fa tempolo fanahy masina ianareo zay eo anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra za sianao tempolo ny fanahy masina ry havana. Fa misy olona tsy mahafantatra an'izany. Misy olona tsy mahafantatra hoe tahaka ny fampianarana teo amin'ny batisa dia hoe efa nasiana tompo-kase tamin'ny fanahy masina ianao mameno anao zany fanahy masina zany hitarika anao ho amin'izany toetra marina sy ny karazana lazaina teo zany izy misy mirakitra hery io ary rehefa tsy manana zany hery zany ianao tsy hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra na oatra niny aza ry havanao. Nafinaritra le teny le mpitoroteny anankiray zay milaza ny herin'ny fanahy masina mino fa maro amintsika mba tsy lazany hoe isika rehetra mahafantatra ny tantaran'ny Astérixa sy Obélix. Obélix mitomany rehefa andeha hiady ry zareo za koa mba anina ianao fa latsaka tao efa mahery ianao zay le izy fa ny herin'ny Obélix iny tsisy dikany akaiky ny herin'ny fanahy masina ary eo aminao ao amintsika ry havanao zany herin'ny fanahy masina zany mba andehanantsika famarinana mba ho mpivavaka tsara ary tena hoe manatena manana hery aretana amin'izay hoe fampiononana avy amin'ny tompo. Famarinana faharoa 9:20 hoe io fanahy masina amintsika io akoatra le mampahery zavatra lazaina eto hoe miteny izy ary manambara sitrapon'Andriamanitra ary tsy manambara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny ankapobeny rehefa miteny hoe fanahy masina miteny fanahy masina manambara le sitrapon'Andriamanitra feno fitiavana sy feno fahasoavana amiko manokana ary aminao zany ny ohatra Simeona eto ry havana ambarany amin'ny Simeona programan'Andriamanitra manokana ho an'ny Simeona. Firy amintsika pino firy amintsika kristiana no afaka milaza hoe zao zavatra ataoko zao dia vokatry ny taridalana sy ny fanambarana men'Andriamanitra meny Jesosy tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Firy amintsika ry havana firy amintsika. Donc jerentsika ny Salamo 5:20 hoe Salamo 5:20 ny 4:10 ny anaran'i Jesosy ny fisainan'i Jehova asehony amin'izay matahotra azy. Rehefa matahotra azy ianao rehefa mitady azy ohatran'ny Simeona ianao ry havana ambarany aminao ny fisainany. Mahafinaritra le dika teny frantsay second amin'io hoe la pensée secrète de l'Éternel. La pensée secrète de l'Éternel et pour ceux qui le craignent. Fa maninona ry havana miazakazaka mijery gazety sika isan'andro lina te halala vaovao bien sûr fa inona ny article hoe imason'ny olona indrindra rehefa meo amin'le titre dia hoe rehefa meo amin'le titre le gazety misy hoe zava-miafina ambadika izao ny secret ny zavatra io intsika lina fantatra secret ry havana. La pensée secrète de l'Éternel et pour ceux qui le craignent. Teny aminao nge ny fanahy masina isan'andro hoe ianao zay efa nasiana tompo-kase tamin'ny fanahy masina fa tsy raharanao izy
ary dia tsy hinono amin'ny feo fa jereo ny nony simeona amin'ny feona ary nanambaran'Andriamanitra tamin'ny simeona programa manokana dia ny hoe ianao indray dia tsy ahita fahafatesana raha tsy mahita ny Kristy. Jereo kely le kilalo teny io ianao indray dia tsy ahita fahafatesana, izay ny voalohany. Ianao ry simeona tsy ahita fahafatesana raha tsy efa mahita ny Kristy ianao aloha. Firariana ho antsika rehefa mba hoe ho tonga ny fotoana hafatesantsika dia ho marina amintsika tsirairay izany io mpanompon'Andriamanitra maty io indray. Maty izy, nahita fahafatesana izy, fa zava volombelona fa efa nahita ny Kristy io talohany nahafatesany ary Kristy ny vantaniny any an-danitra. Zany ny fanambarana, zany ny fanambarana ry havana nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanamasina tamin'ny Simeona hoe satria noho ny toe-po sy toe-pananao dia izao ampahitako anao Kristy alohan'ny hafatesana, fiangonanao atao vain-dondrarà, izany hoe ahitany Kristy alohan'ny hafatesanao zany. Tsy miantoko ininona le madekona, tsy miantoko ininona ny akanjo mapastera, mampandray mazososao. Ataovy izay azahoana-ka ahitana Kristy ary tezao ny zanakao hoe aza tezainao alala fomba mpivavahana FJKM katolika sy ny karazana, tezao izy ahita any Kristy ry havana. Dia rehefa misaraka ety azo antoka anymeona ary enoy amin'ny andro ivahininao eto amin'ity tany ity fa manana mesazy ho anao, manana mesazy ho anao isan'andro fanamasina ry havana. Famarina nitatsika to zany famanamasina mameno andiny fadimy amby roapolo andiny fahaenina amby roapolo hoe fanamasina miteny, fanamasina manambara. Jerentsika farany andiny fafito amby roapolo ry havana dia raha tsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy ary nentiny fanamasina niditra tao akanjany tempolo izy ary efa nampidiriny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza dia nitrotro azy izy ka niteran'Andriamanitra nanao hoe Tompo, ankehitriny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Andriamanitra ry havana tsy tahaka ny olombelona ka mandainga fa izay zavatra teneniny dia efainy, zavatra ambarany dia tantarainy. Ary jereo tsara raisiny an-tanany le fiainan'le mpanompo ny tenenany mba zahoana manatanteraka le teny fikasana. Andiny fafito amby roapolo nentin'ny fanamasina netitra tao an-tempoly Simeona satria Maria sy Josefa mitondra ny Jesosy tao an-tempoly. Dia inkio ny fanamasina teny tamin'ny Simeona ndao enao amin'izao ora zao, amin'izao minitra zao ho any amin'ny tempoly azahoan'ny Tompo manatanteraka le teny fikasana ny meny anao hoe ianao indray dia tsy ahita fahafatesana raha tsy mahita ny Kristy aloha. Zay le fitondran'Andriamanitra mahagaga ary mahantra mihitsy isika kristianina zay hoe mivelona, mino, manompo tsy miaraka amin'ny fomban'ny fanamasina ry havana nefa mba efa ao anatinao ihany inge araka ny tenin'ny apôstôly Paoly teo hoe ny fanamasina manatanteraka programany Andriamanitra dia tarihany any amin'ny toerana anatanterahany azany. Simeona ry havana araka le voalaza teo fanamasina rehefa mitarika aloha dia mitarika ho any am-piangonana. Fanamasina nitarika anao atao am-piangonana androany ry havana, fanamasina. Ary ny fanamasina koa mbola te hitarika anao aty am-piangonana amin'ny herinany io amin'ny tapa-bolana, amin'ny rotokom-bolana. Ary milaza aminareo io natrehan'ny Tompo ianareo zay tsy pititra am-piangonana fa zay toerana alehanareo na aiza ka tsy aty am-piangonana rehefa alahady maraina, tsy fitarihan'ny fanamasina zany, tsy ny fanamasina mitondra anareo any amin'izany toerana zany. Ary mieritreretany havanao fa tsy moral zany,
na hoe faneriterenanao zany fa teny atao amin'ny olona mianatra fitenin'ny andevo hoe fanamasinao tario a fa za rehefa tarianao ity tany ity tiako tarianao any an-danitra ry havana meteza 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 ho tarian'ny fanamasina ary SIMEONA ry havana feno ny fanamasina itenenany fanamasina tantanany fanamasina dia lehilahy olony vavaka vavaky ny andevo io tenin'ny andevo ty Lioka 2:29 ty mianara vavaky ny andevo io ary mianara vavaka tsotra fotsiny havana napetrehitra le misy université tany États-Unis tany dia nanao expérience lazaina fa scientifique moa le izy ozy izy hoe any mozaro américaine moa zany fa mety tsy mifakaiza amin'izany tsika malagasy ozy izy hoe à peu près ozy izy a na ny lahy na ny vavy 16 000 mots 16 000 mots isan'andro mavoaka an'io fahavantsika io 16 000 mots dia tsy lavina aloha izy fa ny vehivavy bebe kely kokoa noho zay fa ny lehilahy eo amin'ny 16 000 eo ok fa tsy zay zava-dehibe fa le fanontaniana ry havana rehefa mamaky zavatra ohatran'izany ianao dia afaka manontany teny ianao hoe amin'ireo 16 000 mots avoaka ny vavanao reo firy mot no manana endrika vavaka firy mot no manana endrika vavaka ry havana ary meloko sika melakavy manomboka ny pastera voalohany indrindra fanamasina ny hitarika atsika anome antsika zany hoe fanahy mivavaka zany ka ho marina amintsika le tenin'ny apôstôly Paoly any amin'ny Filipiana katsisany donc jerentsika teny mamy loatra miatoro antsika le fiaina kristiana atoro amena fitaovana sika ny fanamasina fa tsy rahantsika izany Filipiana efatra enina fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havana aza manahy na inona aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo rehetra amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra aoka ny fivavahana aoka ny fifonana aoka ny fisaorana no entinareo mangataka amin'Andriamanitra ry havana miandry Andriamanitra mangila tsofon'Andriamanitra miandry anao feno fanamasina izy hoe anandratra vavaka anandratra fifonana noho ny fahalainana ara-panahy anandratra fisaorana noho ny valim-bavaka miandry anao izy capable amiteny 16 000 mots par jour ianao fa ny akamarontsika mba tsy tenenintsika menakavy dia mona vavaka ry havana tia ny tompo hovaina zany faranana ry havana zao afatra zao mahavariana ry havana ty tenin'ny SIMEONA ty tompo ankehitriny satria za fa nahitany Kristy ary tsy hitany nahitany Kristy tao am-piangonana fotsiny a fa niazona azy zay manko ny akamaroan'ny olona tonga miangona izy mety mahitany Kristy izy fa tsy mandray azy eo ampony ry havana tsy mandray azy izy amin'ny alalam-batisa mangatakandro izy anaovana katekomena sy roso amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo sy ny takizany fa hoe ankehitriny aozy izy SIMEONA efa nahita ny fahatanterahany teninao dia nahitako an'ny Kristy mpamonjy ankehitriny za mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana vonina ho faty ozy izy SIMEONA ary le alefa eto a mahavariana le teny grika le alefa le hoe delie zany ohatra hoe midelie fatorana kiraro mamafatorana fa fatorana tamin'inona ry havana fatorana tamin'izay mamatotra rehetra antsika tetỳ tany tetỳ zava mahafinaritra ny arena be tsika io ny arena kelitsika io trano be tsika io trano bongitsika io mamatotra ny fonitsika amin'ity tany ity zany fa zao izy SIMEONA sotranao aray eo napahita any Kristy
vanao ankehitriny amin'izany fatorana zany tsy sininona mamatotra atsony eto amin'ity tany ity foiko io zavatra rehetra eto amin'ity tany ity miandrandra ny tsara lavitra miandrandra zay azoko tombony aho ary efa voniny ho amin'izany aho tsy indreny io ry havana satria malagasy fatrapatahotra fahafatesana no hitoriana te mianara ry havana ho vavaky ny andevo ohatrany SIMEONA vavaky ny andevo zay mandova ny lanitra dia okizay ty fitondran-tena adala nenti-paharaza okizay ty andeha misasasasy ty rehefa any okizay ty mandika afo ty rehefa avy mandevony okizay ty fasana tsy azokafana alohany amin'ny telo fitondran-tena adala nenti-paharazana ary tsy fomba nandevo manantena ny lanitra ary tiany ny tompo ianao matoa teneniny mafy ohatran'izany androandry havana te hanafaka anao amin'izany tompo te hanafaka anao amin'izany ary dia enganery havana engane isika menakavy ahitan'ny tompo amin'izao maraina izao ary ho tafahona marina aminy dia izy le hoe programako anao rehefa miala ety ianao dia ho nilako mandrakizay ao an-tranoko fifanamboaran'i Jesosy fitoeranao amin'izany ianao engane ka ho izany isika rehetra ary dia ataontsika vaindondra raha manomboka an'io ry havana izany hoe ho feno ny fanamasina izany angatao e raha io fo maraina zao dia mangataka aminao zavatra tsy nataoko hatramin'izay feno iahy feno ny fanamasina ampahere zao isan'andro fantatrao ny programme journéeko ao ny fantatro ao ny fantatrao zay hitarianao mitaridalana meo fanambarana taka nanomezanao fanambarana any SIMEONA ary dia aoka anana ahafantatra mazava hoe eo amin'ny fanatrenao ao anatin'ny andro manontolo ka rehefa tonga ny tahaka ny SIMEONA ny andro ialako ety dia eo amin'ny fanatrenao mandrakizay ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo ry havana amen